Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vous invite à présent à nous unir dans la prière. Seigneur, je te remercie de nous donner encore ce moment avec toi, ce moment de culte, même si on ne peut pas se réunir, tu nous donnes, Seigneur, ce moyen pour pouvoir t'adorer, te glorifier. Je te demande, Seigneur, une prière pour tous les membres de cette église ou toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, ce culte, que tu puisses, Seigneur, les bénir abondamment. Donne-leur, Seigneur, la foi, donne-leur, Seigneur, ta parole, ta confiance. Je te demande également, Seigneur, une prière pour toutes ces personnes qui sont malades, toutes ces personnes qui sont seules, que tu puisses être auprès de chacun d'entre eux. Donne-leur, Seigneur, ta présence, donne-leur, Seigneur, ton Saint-Esprit, qu'il puisse guider chaque chose qu'ils vont faire. Guéris, Seigneur, toutes ces personnes qui sont malades, donne-leur, Seigneur, de la santé tout au long de leur vie. J'aimerais, Seigneur, aussi prier pour tous les enfants qui nous regardent, que tu puisses leur donner la foi également, même si c'est une situation qui n'est pas facile, que qu'ils puissent grandir dans la foi et auprès de toi. Si, Seigneur, nous allons recevoir ta parole à travers la prédication, je te demande, Seigneur, que nous puissions être dignes de la recevoir, que nous puissions être touchés par les mots qui seront dits et par la bénédiction qui soit faite. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Eny ary mbola ampifaliana lehibe no iara-banaintsika rehetrarehetra ny tokantrano any natratrandray n'izao sabata izao. Marina tokoa fa somary manahirana ny toe-javatra ankehitriny satria toa mahatsiaro hoe anaty fitsarana foana itsika mandritra ny herinandro, tsy manao ninina midy ao an-trano, kanefa ny tsara ho fantatsika fa mbola manana tombontsoa lehibe tsika raha afaka mahatsiaro fa andro miavaka ny andro androany dia ny andro sabata izany. Ary anatin'izany indrindra no anasana ianao hiaina an'ity culta ity miaraka aminay, manambahiny isika androany. Faly miarabanao rahalahy, faly miarabanao rahalahy ary faly miarabantsika rehetrarehetra izay any an-tokantranoany ihany koa. Sabata miavaka tokoa ny androany dia mahatsiaro efa anaty fitsarana foana tsika tatoato satria mihidy ao an-trano dia tsara ho fantatritsika fa miavaka ny androany satria Andriamanitra no nanendry azy tsara antsika. Ary tokony ho ataontsika ho miavaka tokoa izany, hosoloantsika amin'ny mety ho fahazarantsika andavanandro, na dia hitsara arsika dia misy zavatra izay mety tokony hifantohana saintsika kokoa, ary misy zavatra izay mety tsy ho kitiantsika mihitsy androany. Anisan'izany ny mety hoe fijerena filma, mety hoe fihainoana vaovao, fa andaontsika hifantoka feno dia feno amin'Andriamanitra. Betsaka tokoa ny no zavatra izay afaka ataontsika androany, manana 420 ora isika hiderana sy hifantohana aminy, ka andeha izany no ataontsika. Ie, marina tokoa izany lazainao izany ary ho fanoizantsika an'izany ary ihany koa anomboantsika ny fiderana an'Andriamanitra amin'izao sabata miavaka izao dia andeha isika hiara-nolotra ny fiderana ho azy amin'ny alalan'ny ity hira voalohany ity izay milaza tokoa an'izany alehibe an'Andriamanitra izany ary manasantsika anatitra ny fiderana ho azy. Ny hira izay mitondra ny lohateny hoe reçois l'adoration. Ie, ndao ary. Reçois l'adoration, tu es le roi de l'amour, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur.
environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. De cette voix que ton cœur a montrée, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde, garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde, je mériterai de joie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur eny ary iroso amin'ny fanompovavahana miavaka indray isika dia ny fanolorana ny fanatitra izany, na dia manana fahasahiranana ary isika ny amin'ny mety ho fanaovana an'izany toy ny nazatra, fanolorana ny vola sy ny rakitra sy ny rehetrarehetra tany am-piangonana, dia tsy afaka hanao an'izany isika amin'izao fotoana izao. Kanefa ny araka ny efa natoro antsika tamin'ny herinandro lasa izay afaka atokantsika amina toerana manokana izany ary hoentintsika rehefa tafahoana indray isika any am-piangonana. Eo ihany izany kanefa ny fanatitra lehibe izay tena irian'Andriamanitra ho azy iray manontolo dia isika izany. Andeha isika hanolo tena ho azy iray manontolo amin'izao fotoana izay mety mampalalaka antsika izao andeha hanoka tena isika hitory ny teniny izara vaovao mahafalo ny manodidina antsika ho fanatitra velona ho azy tokoa ny isika rehetra. Mampitatra anao amin'ny hira manaraka dia mitondra ny lohateny hoe ndreto izahay. Ndreto izahay manoloana anao, manolotra ny tenanay ho anao manontolo. Ndreto izahay ray tongiderana nitondra minaondray tsara avy aminay,                                                                                                               '
Bonjour les enfants, j'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez pu faire plein de choses durant cette semaine, même si on est obligé de rester à la maison. J'espère que vous avez fait plein d'activités avec vos parents et que vous vous êtes quand même amusés. Maintenant, je vous invite à venir regarder cette vidéo. Au commencement. Au commencement, Dieu a tout créé. Tout était parfait. Dieu nous a créés à son image. Son amour pour nous est immense. Depuis le début, il a voulu que nous le connaissions personnellement. Malheureusement, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ce péché a fait entrer la mort dans le monde et a brisé notre relation avec Dieu. La création parfaite de Dieu était gâchée. Le péché s'est répandu sur toute la terre. Oui, nous sommes tous pécheurs et la conséquence du péché, c'est la mort. Malgré cela, Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Il avait prévu une solution. Dieu nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils Jésus dans le monde. Le péché a brisé notre relation avec Dieu, mais Jésus est venu pour la réparer. Jésus a guéri les malades et a fait beaucoup de miracles. Il a accueilli ceux qui étaient rejetés. Il a parlé de l'amour de Dieu, mais bien plus. Il a prouvé son grand amour pour nous. Jésus n'a jamais péché, il était parfait, mais par amour pour nous et à cause de nos péchés, il est mort sur une croix. Ainsi, il a accompli le plan de Dieu pour réparer notre relation avec lui. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il a détruit le pouvoir du péché et de la mort. Il a passé du temps à enseigner ses disciples, puis il est monté au ciel. Maintenant, Jésus vit pour toujours. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé son Saint-Esprit, un merveilleux cadeau pour tous ceux qui croient en lui. Le Saint-Esprit nous aide à vivre comme Dieu l'avait prévu au commencement. Un jour, Jésus va revenir. Puis Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout redeviendra parfait. Et ceux qui croient en Jésus vivront avec lui pour toujours. Sais-tu que cette histoire te concerne? Dieu t'aime, tu es unique pour lui. Aujourd'hui, tu peux vivre une vraie relation avec Dieu si tu crois en Jésus et que tu deviens son disciple. Le veux-tu? Manolotra ny arahaba ho mba hampiralian-tsoa ho anao izay manaraka izao horonan-tsary izao. Faly izay ary voalohateny dia izao misaotra an'Andriamanitra pahary nanome antsika izao fitaovana izao ahafahana mifanerasera mifampahery indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izay iainantsika izao. Miarahaba an'ireo izay eto a Frantsa izay manaraka izao horonan-tsary izao. Miarahaba anareo any a Madagasikara, ry dada, ry mama, nareo ry zoky sy ry zandry izay manaraka izao fampaherezana izay atolotra ho anareo izao. Miarahaba ihany koa ho an'ireo izay any Etazonia, miarahaba an'ireo izay any a Chine, miarahaba an'ireo izay any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. Arabaina ianao izay manaraka izao horonan-tsary izao. Raisiko fifaliana ho ahy ny mizara izao fampaherezana izao atsika amin'ity sabata ity. Atolotro anao izay mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny, izay tsy salama, matsiaro tena ho reraka, kivy, ketraka, miasa saina amin'izay ho asehony ampitso, na ny sakafo zany na ny fitadiavana, izao fampaherezana izao. Ho atolotro anao izay nangataka vavaka efa ela fa mbola tsy nivaly ny vavaka izay nasandratra ao. Ho an'ireo izay mora kivy tsy dia manam-paharetana eo am-piandrasana valim-bavaka. Ho atolotro anao izay te handray an'i Kristy tompo sy mpamonjy
ny tenanao manokana ity fampaherezana androany ity ho anao tanora izay mandefa fisainana ho amin'ny fiainanao rahatr'izay hoe aiza tokoa moa no asa ho ataoko rahatr'izay ary iza no mba ho namako na ny fiainam-pitiavana izany ho an'ny ankizy madinika izay mangataka fahendrena sy fahalalana ary fitombona eo amin'Andriamanitra mandrakariva dia ho anareo ankizy ihany koa no izarana izao fampaherezana izao ho an'ireo izay manana tetikasa manokana ho an'ireo izay miezaka ny hiala amin'ny ratsy fanao mahazatra ia ho anareo tokoa izany fampaherezana izany ho an'ireo izay tsy te handeha ireritsony amin'ny fiainana atolotra ho anareo ity fampaherezana ity ary indrindra ho anao izay manaraka izao fampaherezana izao ho atolotra ho anao ity fampaherezana ity miamafy tokoa ny fiainana manano sarotra avokoa izay atao betsaka ny loza izay mitranga aty sy aroa tsy ampozina avokoa ny zava-miseho miamafy ny ikika sy ny hirifiry any amin'ny hopitaly ary mampitomany ny fiainana tsy misy ny fahafinaretana tonga lafatra fa zava-poana avokoa petraka amin'ny fanontaniana hoe raha oviana no hifarana izany indrindra fa amin'izao vanim-potoana izay sarotra dia sarotra izao izay isiny ny tranganaretina coronavirus izao dia betsaka amin'ny manontany hoe amin'ny oviana no hifarana izao fihoboana izao inona ny vokany dia izao ao anatin'ny ady itsika tsirairay avy ao anatin'ny ady isika ary ny zava-misy dia izao maty avokoa ny programa rehetra na ny any amin'ny fiasana izany na ireo programa izay neritreretina hoe ao ireo izay te mba handeha hitsangatsangana ao ireo izay manam-paniriana ny ampiakabady maty avokoa ny programa rehetra ao ihany koa ny programa izay any amin'ny fiangonana ankehitriny dia midy avokoa ny fiangonana ary eo koa ny programa mpampianarana izay maty avokoa izany tsy mianatra ny mpianatra inona ihany koa ny vokany dia izao miparitaka ny tsy mikaretina ary vokatray fiparitahana izay dia betsaka ireo izay tsy manana hery hanoerana izany otrikaretina izany ka dia maty betsaka ny maty amin'izao fotoana izao eto a Frantsa dia misy maty anankiray isaky ny 3 minitra betsaka izany ary mampalahelo izany tsangan-javatra izay miseho izany ry havana miaina ao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby ny olona tamin'ity coronavirus ity ihany koa dia nisy zavatra anankiray izay nahavariana satria vokatra ity coronavirus ity dia misy olona izay mahay ny miresaka amin'ny anjely ary tena mahavariana izany tsy afaka manao veloma farany intsony ny olona any amin'ireny toerana izay hopitaly ireny manao veloma farany ireny havana izay maty ireny ary tena mafy dia mafy ny fifandaozana inona ihany koa zavatra misy mitaintaina ny olona ny amin'izay sakafo hohaniny ny androany sy ny ampitso ary ny zavatra miseho dia betsaka ireo olona izay tsy nahomana satria tampoka tamin'izy ireo izao valanaretina izay mandripaka olona maro dia maro izao
ny zavatra misy ihany koa ry havana dia zao mahatsapa ny olona fa tsy vitan'ny hery ny tena ny rery itsony a izao fiainana izao vokatray a dia mitodika amin'Andriamanitra ny olona mitodika mijery an'Andriamanitra ny olona izay indrindra no nahatonga ahy nanome an'izao fampahirezana izao mitondra ny titra hoe mbola isy ny maraina raha ao anatin'ny izany fahasarotana rehetra izany isika dia hozy aho hoe mbola isy ny maraina ohatra ny miendrika fampanantenana izany teny hoe mbola isy ny maraina izany ary fantatrareo moa fa i Jesosy a no nanao izany teny fampanantenana izany voalohany teny fampanantenana ny teny fampanantenana dia zao hoe misy zavatra izay ampanantenanao olona fa ho ataonao a any aoriana any ary Jesosy a no nanao an'izany voalohany teny fampanantenana dia nge jerentsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny teny soratra masina ao amin'ny Jaona 4:1-9 ary mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa ao an-trano raiko misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa hitantsika amin'izany ary fa ilay fampanantenana izay ataon'i Jesosy a dia nitondra antsika ho any aminy ary izany toerana izay homanino antsika zany a dia izay le hoe fiainana mandrakizay na ilay Jerosalema vaovao izay ny tena fahasambarana ary fahasambarana mandrakizay dia mety hipetraka amin'ny fanontaniana hoe ka tsy nisy nanapo kosa e na hoe hiteny isika hoe isika nge tsy mahalala ny ampitso e marina tokoa izany hoy ny malagasy hoe raha napozina ho mainy trano dia efa navoaka avokoa ny entana rehetra tao an-trano ary na ny tenin'ny soratra masina aza dia milaza fa tsy malala ny ampitso isika ao amin'ny Jakoba 4:1-12 no milaza an'izany mivaky toy izao kanefa tsy malala ny ampitso ianareo inona moa ny ainareo fa zavona ihany ianareo izay miseho vetivety dia levona nisy nanampo ve zany izao trangandravatra izay miseho izao sa sao dia tezitra amintsika ary Andriamanitra e ndeha kana lesona ny tamin'ny lasa anitsiana ny dia ankehitriny sy ny ho avy ny tamin'ny lasa ry havana fa iny dia ny resaka mivantana tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra rehefa hiresaka amintsika olombelona rehefa niditra ny fahotana dia ny mpaminany no nampiasan'Andriamanitra ny fampiresahana tamin'ny vahoaka raha mahatsikaritra isika fa rehefa mitohaka amin'ny tenda ny maripana fanaovan'ny olombelona tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra sy ny drafitra namoronany antsika dia mampiseho a ny fahatezerany Andriamanitra anisan'ny antony anankiray goavana nandravan'Andriamanitra n'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny safidrano ny fiarahany lahy sy ny lahy fiarahany vavy sy ny vavy tadiditsika ve ny tamin'ny androny Noa izany nge ny zava-misy tamin'ny androny Noa
azo lazaina ihany koa fa antony ray lehibe izay nandravan'andriamanitra ny sodoma sy gomora tamin'ny alalan'ny afo ny tsy fankatoavana naseho any olombelona indrindra ny fiarahany lahy sy ny lahy vavy sy ny vavy tamin'ny androny lota. Ny zava-misy zany dia isaky ny diso tafahoatra ny ataontsika olombelona dia miditra ny sehatr'Andriamanitra ary nandrava Andriamanitra. Efa nandrava tamin'ny alalan'ny safodrano izy, nandrava tamin'ny alalan'ny afo izy, ary inona indray ny zavatra ataony no manaraka. Ohatrany te anontany tena hoe ka Andriamanitra raha ve zany amin'izao miresaka amintsika dia raha miresaka amintsika izy dia amin'ny alalan'ny inona ny fampiresahany amintsika mba hahatonga ny hafatra mba ho voaraintsika. Izao mbola mifampiresaka amintsika amin'ny alalan'ny mpaminany Andriamanitra ankehitriny, fa saingy izao amin'ny alalan'ny baiboly no ifampiresahany amintsika. Ka izao ny mpaminany no nomen'Andriamanitra tsindrimandry, dia ny fanahy masina no mampanoratra ny mpaminany ny zavatra rehetra izay voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazava amintsika ve? Zany hoe raha fitinina dia izao Petera 2:1-20 sy ny 2:20 dia milaza hoe fa saingy ny faminaniana rehetra dia efa voasoratra ao amin'ny baiboly izay nisorata amin'ny mpaminany ary tamin'ny alalan'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Mbola mifampiresaka amintsika zany Andriamanitra ankehitriny. Ary izao loza na izao tranganaretina izay mitranga izao dia tsy tampoka akory fa efa voalaza ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ireo izay mandinika ny tenin'Andriamanitra sy mamaky izany teny soratra masina izany dia efa mahafantatra ny zavatra hitranga sy ny ho avy. Voasoratra ao raha ve zany izao areti-mandringana na izao coronavirus izay misy izao? Eny tokoa ry havana, misoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Mipetraka amin'ny fanontaniana hoe raha misoratra ato amin'ity baiboly ity ary ny izany hoe coronavirus izany dia azo itokisana zany ve ity tenin'Andriamanitra ity? Amin'ny matenin'Andriamanitra azy dia tena azo itokisana izy satria izay zavatra voasoratra ato dia azo lazaina fa tanteraka mandrak'androany. Andinga jerentsika ao amin'ny Lioka 2:7-10 izay milaza mazava ny amin'izany coronavirus izany. Rehefa nanontany an Jesosy ny mpianatra mikasika ny fiaviany fanondroany na hoe ny famantarana ny amin'ny fiaviany Jesosy fanondroany dia izao ny voalaza ao amin'ity Lioka 2:7-12 ity. Ary izy ireo nanontany azy hoe mpampianatra raha oviana no avy izany ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany? Ary hoy izy, mitandrema fa andao voafitaka ianareo fa maro no avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy. Ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany, nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy, isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy areti mandringana.
any amin'ny tany samihafa ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Eto a dia mazava tsara fa voasoratra ao ilay hoe arety mandringana. Ity arety mandringana ity zany dia famantarana fa efa ho avy ilay tompo sy mpamonjy atsika. Ary izao dia pirofo mitohaka amin'ny tendany fa azo itokizana ny tenin'Andriamanitra satria dia itsika izao dia miatrika izany arety mandringana izany ao anatiny tanteraka isika ary marina dia marina ny tenin'ny soratra masina. Ny fitiny ny famitinana azy dia izao hoe tena azo itokisana ny tenin'ny soratra masina. Tenin'ny soratra masina ihany koa dia mampitodika ny fomba fijerintsika ho eo amin'ny Kristy. Ary ny tenin'ny soratra masina dia mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. Dia inge jerentsika ny eo amin'ny Jaona 5:7-30 izay manao hoe dinionareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara azy. Hitantsika amin'izany ary fa dia zava-dehibe ny fandinihana ny soratra masina satria ny fandinihantsika azy dia hananantsika fiainana mandrakizay ary ny tenin'ny soratra masina no manambara an'Andriamanitra sy manambara ihany koa an' Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy atsika. Ny zava-misy dia izao, rehefa makany amin'ireny restaurant ireny isika dia omeny karta isika hoe izao avy no zava-misy ato amin'ity restaurant ity. Dia mijery isika hoe misy henomby ritra ato, misy henomby sy ravitoto, misy voanjobory sy hena ato, misy akorony ato satria izany zao ny ilaina fa reradreraka. Fa inona ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity? Eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy betsaka ny safidy izay atao ohatra ny any amin'ny restaurant. Fa ny eto amin'ity izao tontolo izao ity dia safidy anankiroa ihany no azontsika hisafidianana. Na ianao miandany amin'ilay pahary izao rehetra izao, ilay pahary izao rehetra izao izay miandrandra famonjena, mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, manaika ny hotariany fanahy, manana fanantenana ny amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary ny faharoa etsy andanin'izany dia na ianao mbola mankafy ny fiainan'izao tontolo izao, izany hoe babony rendrarendra sy ny fandrika maro samihafa izay atolotra izao tontolo izao, dia tsy inona izany fa ny fahafinaretana izay miserana ihany. Safidy anankiroa ihany no zava-misy eto amin'ity fiainana ity. Dia na ianao miandany amin'Andriamanitra na ianao miandany amin'ny Satana. Rehefa tonga izany andro izany, izany hoe izao andro izay iainantsika izao, dia inona ny tokony hataontsika? Tokony hatahotra ve isika? Tokony hitebiteby ve tsika? Sa tokony hifalifaly? Sa tokony hitomany? Inona ny tokony hataontsika rehefa tonga ny andro mahory izay mitranga ohatr'izao? Rehefa tonga ny andro mahory dia ozy izy ny Exodosy 4:12, andininy 4:12 manao hoe Jehova no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Etsy andanin'izany dia Satana koa manana ny azy. Ahoana ozy izy? Mandehana mivoaka ny trano dia mitabataba sy manaova izay zavatra rehetra tianareo atao. Nefa tsy izay ilay izy, fa vao maika mamparitaka ny valanaretina indray izany.
safidy a no ataotsika Andriamanitra dia milaza fa Jehova no hiady ho anareo fa ianareo kosa angina rehefa tonga ny andro mahory dia ahoana ozy Andriamanitra rehefa tonga zany andro zany dia andrandrao ny lohanareo ry havana fitaonany zao ny andrandratsika ny lohatsika hibanjina n'Andriamanitra fitaonany izao anatonana n'Andriamanitra misimisy kokoa raha tamin'ny lasa ianao sy marina toritory fitaonany izao anatonana n'Andriamanitra ry zoky ry zandry ry fiangonana ry namana ry tapaka te hiresaka aminao Andriamanitra te hitalao aminao Andriamanitra te hikasika ny fonao Andriamanitra te hanova ny fijerinao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra raha nisy zavatra mbola tsy hainao tao amin'ny soratra masina dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe dinio ny soratra masina fa ireny no manambara io Andriamanitra te angavy ianao Andriamanitra mba hitodika eo aminy ahoana hoy Andriamanitra na dia mihena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ahodioviko tahaka ny oram-panala ninninona fahalotonao ninninona degreany faharatsiana izay vitanao dia ahoana hoy Andriamanitra na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia ahodioviko fotsy madio mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala jereo ange jereo zany fitiavan'Andriamanitra izay nomeny atsika ary tsy mijanona eo ihany fa mitohatra any an'ilay fitiavana lehibe izay nanomezany atsika an Jesosy Kristy izay maty teo amin'ny hazo fijaliana isolo vaika ny akalana vokatry ny fahotatsika dia ny famonjenantsika zany nanolotra anao mpisolo vava Andriamanitra dia mpisolo vava azo antoka dia Jesosy izany ahoana ozy izy Jesosy izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mahita ndray raha tsy amin'ny alalako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahantsika makany amin'Andriamanitra mbola miantso anao Andriamanitra ankehitriny miangavy mitalao aminao Andriamanitra ka tsy hanao isika tonde tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora hoe fahatsona vi amin'Andriamanitra na tamin'ny andron'ny Noa mibebay anareo dia eno zany ry azon-damosina alay visary an-tsaina nge hoe misy miantso anao amin'ny telefona dia avelanao isone libra fotsiny eo nefa fantatra ao hoe iza no miantso anao miantso indray indro intelo innefatra indimy imbetabe nefa tsy raisinao akory ry havana mbola miantso anao Andriamanitra ankehitriny mandondona eo ambaravaranao izy miantso anao izy manatony ianao ry zanako fa na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao dia hodioviko ho fotsy mangatsakatsaka tahaka ny oram-panala indro efa mitsangana eo ambaravaranao ka mandondona raha misy miaino ny feoako ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara hisakafo aminy mahafinaritra tokoa fa Andriamanitra ilay tompony ny fitiavana Andriamanitra ilay tompony zavatra rehetra no miantso atsika ankehitriny miantso atsika
tian'andriamanitra ny amoanao ny fonao ny danadana ho azy, tiany ny anarahanao ny diany, tiany ny anolotra ny tsara indrindra ho anao, dia ilay fiainana izay tsisy tsony ny tomany, tsisy tsony ny fangiry firiana, fa dia fiainana mandrakizay izany. Ary zany fiainana mandrakizay izany dia lazaiko anao fa fiainana tsara omana, efa ela no nanomanany azy. Ao amin'ny Salamo 140, andininy 112 sy ny 112, dia misy teny milaza toy izao: vonjeo amin'ny mpandrafy izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Andriamanitra no aherezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Ity tenin'Andriamanitra ity dia fitalaona nataon'i Davida rehefa atojo zavatsarotra izy ireo. Fitalaona izay nataon'i Davida raha tao anatin'ny fotoana sarotra izy ireo. Ankehitriny ihany koa isika dia ao anatin'izany fotoana sarotra izany koa andeha hiainantsika izany tenin'Andriamanitra izany hoe vonjeo amin'ny mpandrafy izahay, fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona. Dikan'izany dia izao hoe hafa ihany ny famonjena izay eo amin'Andriamanitra, fa na misy aza ny famonjena ataon'ny olona dia zava-poana izany. Dia ny ao amin'ny 112 dia tena mahafinaritra ity teny ity hoe Andriamanitra no aherezantsika, fa izy no anitsakitsaka ny fahavalontsika. Andriamanitra irery ihany no maharesy an'ny Satana, ary izy no anitsakitsaka ny Satana. Iza moa ianao izay olombelona kely tsy mahavita no anitsakitsaka ny Satana? Mila maka an'Andriamanitra isika mba ho aro sotokontsika izay mpanavitra, mba ahatonga antsika ahery sy ahatonga antsika manana mpisolo vava, ary ahatonga antsika manana ny hitanjaka rehetra izay ahafahan'Andriamanitra manitsakitsaka ny fahavalontsika. Tena zava-dehibe dia zava-dehibe izany. Amin'ity sabata ity, ofehany zany fampaherezana izay nomen'Andriamanitra antsika izany dia izao: te hizara fahasambarana ho anao Andriamanitra, te hizara fahasambarana ho anao Andriamanitra. Ianao izay te hiaina n'izany fanantenana izany, te hiaina ny maraina vaovao izay homanin'Andriamanitra ho anao, dia andeha higoka sahady ny fahasambarana izay omen'Andriamanitra atsika isika. Ao amin'ny Matio 5 dia misy an'ity fahasambarana ity: sambatra ny malahelo am-panahy, fa azy ny fanjakany ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andova ny tany. Sambatra ny nona sy ny mangetaheta fahamarinana, fa izy no vokisana. Sambatra ny miantra, fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahita n'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana, fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehiny, ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga ianareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay talohanareo. Izany ka fahasambarana izay miaina miaraka amin'Andriamanitra,
fahasambarana izay tsy tapesipesena, fahasambarana izay mandrakizay na tsisy fiafarany izany. Ahoana ozy izy Andriamanitra? Izao ny alfa sy ny omega, zany hoe izaho ny voalohany sy ny farany. Sofa teo ny teny izay mampahery amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, ary mahafinatra mety misy amintsika ve ny maniry ny ho tonga olo marina, mety misy amintsika ve ny maniry no madio am-po, mety misy amintsika ve no maniry ny anam-pahendrena. Ry havana, raha maniry an'izany isika dia ny fandraisantsika an'Andriamanitra, fandraisantsika an' Jesosy Kristy no voalohany izay ataontsika eo amin'ny fiainantsika. Ary raha maniry no tonga olo marina isika dia inona zavatra tokony ataontsika? Manonotra ny hafetsena izay nataontsika hatramin'izay ary atolotra eo amin'i Jesosy Kristy izany. Raha ohatra tsika ka maniry no madio am-po dia ny zavatra tokony ataontsika zany dia mandao ireo lolo-po taloha izay mety mbola mihiboka ao anatintsika ao. Inona ihany koa raha te hanam-pahendrena isika dia mila mamoya ireo toetra ratsy izay nahazatra. Ry havana, ny fahasambarana mandrakizay no atolotr'Andriamanitra ho antsika. Mbola isy tokoa ny maraina amirapiratra ho antsika izay mitazona ny fanantenana amin'i Jesosy. Mbola isy tokoa ny maraina izay ahafoana ny fangirifiriana sy ny ranomaso. Mbola isy tokoa ny maraina izay anova ny fiainantsika. Mbola isy ny maraina izay akamamitsika fahasambarana miaraka amin'Andriamanitra ilay tompo tiantsika. Ho tanteraka amintsika nge ny fiadanan'ny tompo ary ho tahinana izany teny izany mba ho tonga fahasambarana ho antsika tsirairay avy. Mino aho fa voarainareo ny fampaherezana, ary izany fampaherezana izany dia hoentinao tsy amin'ny fiainanao eto ihany fa amin'ny fiainanao ka hatrany amin'ilay fiainana mandrakizay. Raha ohatra ka manana fisalasalana ianao amin'ny fandinihana ny tenin'ny soratra masina dia manomboka androany vakio ny tenin'ny soratra masina, fa ao no hanananao ny fiainana mandrakizay, ao no mitarika anao ao amin'i Jesosy, ary rehefa eo amin'i Jesosy ianao dia hoentin'i Jesosy hoany amin'izany fiainana mandrakizay izany ary hiaina miaraka amin'ny andro fahasambarana. Mirary antsika mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra. Amen. Manasanao aho hanondrika ny lohanao hivavaka. Andriamanitra tompo tianay eo, isaoranay eram-po eran-tsaina ianao no ilay fitiavana lehibe izay natolotra ho anay mba ho famonjenanay. Misaotra koa tompo noho ny fampanantenana izay fanantenana azo antoka ny amin'ny maraina vaovao izay omena ho anay. Tsy inona izany fa ny fiainana mandrakizay. Faly izahay noho izany fitiavana lehibe izay atolotra ho anay izany. Koa omano izahay dian'izao Andriamanitra mba hiatrika ny fotoana rehetra izay seho fantatray fa niteny anay ianao hoe ianao no hiady ho anay fa izahay kosa hangina. Koa manana ny fahatokiana tanteraka aminao izahay ary mametraka ny fiainanay manontolo ho anao izahay. Tompo, magataka aminao izay mba avaozinao ny fo amam-panahinay raha ohatra ka tao ireo izay mbola marefurefo
tao ireo izay mila fampaherezana omeo anay izany tompo. Amin'ity sabata ity ihany koa dia mangataka anao amin'ny fomba manokana izay mba hitantananao ny fiainanay ary ny hanomezanao anay fiarovana dia ny fahasalamana izany, ny hery sy ny tanjaka, ary ihany koa ny hamelanao ny fahotanay, ny fahotanay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Diovy izahay tompo mba ho mendrika ny ovahoakanao, mba ho mendrika ny andova izany fiainana mandrakizay izay homaninao anay izany, ary satrinay ny anana an'izany toetra hoe madio am-po izany, satrinay ny anam-pahendreny, satrinay ny anana toetra tsara tompo. Tehirizo ho mahatoky eo aminao izahay, arovy izahay amin'ny etraketraka izay ataon'ny Satana, ary velomy ao aminay mandrakariva ny fanantenana izay eo aminao. Entokora eo mbola isy ny maraina ho anay tsirairay avy ireto, ary ilay maraina izay mifono fitiavana, mifono fahasambarana izay tsy tapenimpesenina izany. Koa ampio izay tompo mba hitazona izany fitiavana lehibe izany sy ny fandraisana anao mba ho tonga amin'izany fiainana mandrakizay izay homaninao anay izany. Misaotra tompo. Amen. Tsy diso anjara amin'ny tsodrano ihany koa isika, koa dia raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra. Raiso ary ny tsodrano. Koa ankehitriny anaka, tomoera amiko mba hananantsika fahasahiana rehefa iseho izy amin'ny voninahiny. Jehova no mpiandry anao ka tsy hanan-java mahory ianao. Eny, fa na dia mandalo no asa aliko ny fahafatesana azy ianao. Hitay anao ilay tompo tsy toa, eny hitantananao ilay mpamonjy, izy ombanao. Ka na mitoetra ianao na mandeha, na irery anatin'ny ady, izy ombanao. Ny fahasoavany sy ny fitiavany no arotsany be da be ho anao. Mandehana amin'ny fiadanany. Amen.